Mbola resaka fifaliana indray ny miarabanao amin'ity anio ity. Manao izay fanaraka taminay tamin'ny omaly dia faly miarabanao. Manao izay androany vao tafiaraka aminay dia mbola resaka fifaliana ny miarabanao. Ka ny fiadanan'ny tompony ho aminao sy ny ankohonanao. Ao anatin'ilay loha hevitra anankiray isika manao hoe firy taona moa ianao. Firy taona moa ianao. Izay hitantsika fa zava-dehibe ny voalaza ny asehon'ny taonantsika eo amin'ny toe-batantsika hoe mifanaraka ve sa tsy mifanaraka. Mialohan'ny anohizantsika ny fianarana ary dia mbola asaiko alohanao mbola hiarivavaka isika. Ray malalo soranay ianao indray ny tombonano izay nomenao anay mbola ahafahany manohy ny fianarana nyity anio ity mamelany eloko ary mamindrafo aminay. Fanenao masina nazava ny ilotsainanay ary tarika anay mba hatakaranay ny sitraponao anay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Firy taona moa ianao. Hitantsika teto tamin'ny omaly fa nisy ilay fiaonana teo amin'ny Farao sy Jakoba rain'i Josefa. Ary Josefa mihitsy no nitondra ny rainy teo amin'ny mpanjaka Farao. Ary efa raha vao nahita ny Jakoba Farao dia nisy zavatra nitikitika ny sainy tao anatiny tao hoe izao ve no paozin'ilay rain'i Josefa araka ny tantara izay heniny. Lasa saina izy. Raha ny fiheverany azy efa ao anatin'ny fizokiana fahanterana zany rain'i Josefa izany. Fa rehefa niona kosa fanaritava mivantana taminy izy dia gaga hoe tena zao ve ny taonany. Fa izy nanontany firy taona moa ianao. Firy taona moa no andro ny ainanao. Hitantsika omaly fa miankina amin'ny fomba fiainana no mahatonga ny olona anankiray na izy malaky antitra malaky reraka na izy mateza. Misy olona tena mateza. Misy mpiara-miasa aminay pastera vahiny zay izy io antsoina hoe Michael Bijou. Izy io dia efa 5 taona. Fa ny mahavariana ny nandreniny tantarany fa izy io mahavita miazakazaka miala vetia mahazo avy eo amin'ny brofo be misy anay tonga ny vato aéroport dia miverina miazakazaka le retour. Kanefa firy taona izy ho ianao. 5 taona. 5 taona. Ny tena ity mbola tsy tonga 50 taona akory kanefa tsy mahavita izany azakazaka izany. Ka raha jerenao zany zava-bita ny toe-batany dia tena ohatrany hoe tsy mifanaraka amin'izany taona 5 izany. Toy izany koa nanaitra ny Farao raha nahitany Jakoba izy hoe raha mijery ny toe-batany toa tsy mifanaraka amin'ny fieritreretany azy hoe efa tokony antitra. Dia nanontany izy hoe firy taona moa ianao. Androany isika dia hijery ny valin'ny fanontaniana satria ny fanontaniana dia mila valiny. Ary indrindra hoe mpanjaka lehibe no manontany dia rariny raha omena valiny mahafapoa ny mpanjaka. Ary Jakoba efa hitantsika omaly fa Jakoba malala fomba na iny saotra nankasitraka ny Farao izy tamin'izay nataony. Noho izany amin'izy malala fomba izay dia tsy maintsy hamaly ny fanontaniana napetraky ny mpanjaka izy. Mazava le fanontaniana. Firy taona moa ianao. Firy taona moa ianao. Raha izay fanontaniana izay ary no jerena dia inona ny tokony valin'ny fanontaniana. Inona ny tokony valin'ny fanontaniana. Arak'izay hoe firy. Inona no avaly an'le firy. Ny fanontaniana manomboka amin'ny hoe firy dia mitaky valiteny isa. Raha marina zany dia tokony isa no omeny Jakoba.
dia voavaly ny fanontaniana. Fa ny tena ho jerentsika izay namaliny azy eo amin'ny 9:7 hoe nanao ahoana ny fomba namaliny Jakoba ny ty mpanjaka olo manan-kaja ambony ity. Firy taona moa ianao? Isa ny tokony ho valin'izay. Fa ny mahafinaritra dia izao no namaliny Jakoba azy eo amin'ny Genesis 7:7 dia ny 9:7. Dia hoy Jakoba tamin'ny Farao. Marina fa ty baiboly ity dia nadika amin'ny fiteny lehibe anankiroa amin'ny ankapobeny. Ny testamenta taloha manomboka eo amin'ny Genesis hatry amin'ny Malaki dia nosoratana tamin'ny teny Hebreo. Ary ny Matio hatrany amin'ny Apokalipsy dia nosoratana tamin'ny teny Grika. Ny zavatra mahafinaritra nefa dia izao, na teny Hebreo na teny Grika dia tsy miankina amin'ny toerana misy an'ilay teny ny anjara asany. Ohatra, sujet, verbe, complément amin'ny teny frantsay. Dia misy hoe lazaina, matoan-teny sy ny sisa. Dia amintsika teny malagasy zao ohatra dia miankina amin'ny toerana misy azy ny heviny. Fa amin'ny teny Hebreo tsy mba zany. Ohatra, mihinana mofo rija. Za zany le rija ny anarako. Mihinana mofo rija. Arak'izay dia mazava be ny heviny. Raha amin'ny teny Hebreo izy io dia azo avadibadika ny toerana misy azy fa tsy miova ny heviny. Ohatra, rija mihinana mofo. Navadikitsika izy teo dia mbola tsy miova ihany ny heviny, mbola voatazona. Mivadi-drafitra, tso-drafitra. Fa raha mbola hovaintsika ihany, rija mofo mihinana. Raha zay raha teny malagasy zay dia tsy misy heviny. Rija mofo mihinana na mofo rija mihinana na mofo mihinana rija. Tsisy dikany, miova ny heviny, tsisy heviny akory raha ny marina. Fa zao kosa nefa amin'ny teny Hebreo sy amin'ny teny Grika izay nanoratana ny baiboly na avadibadika ao ny toerana misy an'ilay teny ao anatina fehezan-teny dia tsy miova na oviana ny heviny fa tokana ihany ny hevitry ilay fehezan-teny. Raha tahaka ilay ohatra niraintsika teo zany dia mihinana mofo ihany rija, zay ihany ny heviny. Mihinana mofo rija na afa-madibadika aza dia tsy miova satria amin'ny teny Hebreo sy ny teny Grika dia tsy ilay toerana misy azy no mamaritra azy ny hoe inona ny asany, fa ny terminaison, ny faranteny eo aminy no maneho hoe ity sujet na ity verbe. Zay le izy. Ka ny zareo amin'ny teny Hebreo sy amin'ny teny Grika zany dia afaka misafidy zay teny alefany aloha, zay manandanja aminy. Ka raha mijery antsika eto ny valitenin'ny Jakoba. Dia zao ny valitenin'ny Jakoba hoe, ary hoy Jakoba tamin'ny Farao. Raha ny baiboly malagasy dika teny protestanta ampiasaintsika ity dia zao ny voasoratra ato anatiny. 300 taona no andro nivahin'ny anako. Zay le valiteny. Eto zany raha ny dika teny malagasy dia nanome isa Jakoba 300 taona. Fa zao nefa mahaliana ry havana. Raha mijery isika ny baiboly teny Hebreo ary misy dika teny vahiny, teny frantsay sy teny anglisy manaja n'izay filaharana izay, dia ny ao anatin'ny valitenin'ny Jakoba eto dia tsy ilay 300 taona no mandeha voalohany, fa ilay hoe ny andro nivahin'ny anako. Ny andro nivahin'ny anako dia 300 taona. Ny andro nivahin'ny anako zany no mandeha voalohany.
ny andro ny vahiny anako. Raha nanontany ny mpanjaka Farao, firy taona moa ianao? Raha tokony isa nomeny Jakoba azy voalohany dia tsy nanome isa avetrany Jakoba, fa nasehony Jakoba azy aloha hoe ny andro ny vahiny anako dia 300 taona. Izay le izy amin'ny dikateny Hebreo, fa tsy hita eto amin'ny dikateny malagasy moa le izy fa ny amin'ny dikateny Hebreo no ahitantsika an'izay. Fa nahoana Jakoba nanome valiteny hoe ny andro ny vahiny anako? Inona no mahatonga an Jakoba tia metraka amin'ny toerany, tia hanome lanja manokana le andro fivahiny anana? Fa izay aloha namalina ny Farao voalohany hoe ny andro ny vahiny anako dia 300 taona. Raha gaga Farao mahita an Jakoba hoe raha ny taona ny ainan'i Jakoba dia efa ela ihany fiheveran'ny Farao azy, kanefa mbola matanjaka ny toe-batany ankehitriny dia hoy Jakoba taminy: mpanjako, zaho hitanao fa tovoky andro ny fahitanao ahy io, dia izao izaho dia vahiny ihany, mpivahiny ihany no eto amin'ity tany ity, ary izay foto-kevitra ny fivahiny ihany eto ambonin'ny tany izay no tiany Jakoba ampitaina any amin'ny mpanjaka Farao. Fa vahiny ihany izy eto amin'ity tany ity, mpandalo ihany izy no eto, ka ny andro ny vahiny anany dia izao 300 taona. Vahiny izy no eto. Mba hainao moa fa ao amin'ny Baiboly ho an'ireo mpanaradian'i Jesosy, ho an'ireo kristianina, ho an'ireo mpino, ireo lehilahy sy vehivavy ny finoana ato amin'ny Baiboly dia samy nanaiky fa vahiny sy mpivahiny izy ireo no teto ambonin'ny tany. Asaiko anao mba hijery izay voalaza amin'ny Hebreo 1:10, ny 7:17. Ahoana hoy ny Soratra Masina? Ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana. Ireo lehilahy sy vehivavy ny finoana zany maty tamin'ny finoana, kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana fa nahatazana azy eny lavitra eny izy ka ravoravo ny arahaba azy. Dia zero tsara ny toyany. Dia nanaiky fa inona izy ireo? Vahiny sy mpivahiny tetỳ ambonin'ny tany izy. Ry namako, manahoana ny fomba fiainanao eto amin'ity tany ity? Manahoana ny fahatsapanao ny fiainanao eto amin'ity tany ity? Tsapanao ve fa vahiny sy mpivahiny ianao no eto? Tsapanao ve fa olon-kandalo anao no eto amin'ity tany ity? Tsapanao ve fa tsy eto no tena tokony ho fonenanao, fa mpandalo ihany ianao no eto? Vahiny sy mpivahiny ianao no eto, fa misy fonenana noman'i Jesosy Kristy ho anao any amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Mba mifanaraka amin'izay fanantenana zay ve ny fiainanao eto amin'ity tany ity? Hoe izaho dia vahiny ihany no eto, fa ny fonenako dia any amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay efa noman'i Kristy ho ahy. Mova izany no hery manosika anao hitondra tena tsara eto amin'ity fiainana ity. Sa ianao mieritreritra hoe eto ny fonenanao dia manao fiainana eto ambonin'ny tany ianao, manao la vie ozy izy ny fomba fitenitsika, fitenin'ny tanora. Dia faly ianao manao fiainana, manao zay mahafinaritra anao, manao zay metimety aminao, fa tsy misaintsaina akory ary tsy mieritreritra akory hoe mpandalo, olon-kandalo anao no eto. Zavatiako tsapanao androany dia izay ilay fahatsapana tao amin'ny Jakoba izay, fa ianao dia vahiny ihany no eto amin'ity tany ity. Ianao dia olona mandalo ihany no eto amin'ity tany ity. Ka aoka re ny fomba fiainana dia mba fomba fiainana zay mifantoka amin'ilay mandrakizay, ilay fonenana mandrakizay zay nomany ny tompo anao. Aoko tsapanao fa vahiny anao no eto,
fa ianao dia mponiny lanitra, ianao dia zanak'Andriamanitra, ka izany toe-tsaina izany no hitondranao ny fiainanao, fiainana zanak'Andriamanitra. Zany no mba faniriko, mba ho tsapanao, mba ho toy ireo lehilahy sy vehivavy ny finoana ianao, araka n'io andininy hitatsika io, fa vahiny sy mpivahiny ihany ianao. Raha tsakao ary ny hiaraka amiko ao anatin'izany fahatsapana izany, fa vahiny sy mpivahiny isika no eto. Tsy eto no fonenantsika, fa misy lanitra vaovao sy tany vaovao any, misy fitoerana namboarin'i Jesosy ho aisy ho anao any. Raha tianao niaraka amiko amin'izany toe-tsaina izany, dia manasanao mba hanolo-tena ho an'i Jesosy, ho hanolo-tena ho isan'ny lehilahy sy vehivavy ny finoana, ary ny fiainantsika, ny fiainanao, ny fiainako, andeha mba ho ampifanarahana amin'izany toe-tsaina lanitra izany. Ka tsy izay mahafinaritra eto amin'ity tany ity no iainana, fa izay mahasoa ka tonga anao ho voatahiry ho zanak'Andriamanitra, izay no andeha hifantohana. Ka raha tsakao ary ny fanometana amiko amin'izany faharesen-dahatra izany, fa vahiny sy mpivahiny isika no eto, ka tsy eto ny fonenantsika, tsy eto ny ampifantohantsika, ny toe-tsaintsika, ny fotsika, fa any an-danitra, any amin'ny lanitra vao sy ny tany vaovao. Dia manasanao mba hiara hivavaka amiko, hiara hivavaka isika. Ray malalo, akory ny hatsara ny teninao, teninao izay mampahatsiahy anay tamin'ny lalan'i Jakoba aloha voalohany, fa vahiny sy mpivahiny ihany izahay no eto. Ary tsy Jakoba ihany nanana izany faharesen-dahatra izany, fa ireo lehilahy sy vehivavy ny finoana maro koa dia indro fananana fahatsapana, nanaiky izy ireo, fa vahiny sy mpivahiny eto ambonin'ity tany ity. Androany koa ny tenako sy ity mpanaraka ity fandarana ity, dia mifanometana ny izahay, fa samy manaiky miara-manaiky, fa vahiny sy mpivahiny koa no eto. Ka tsy eto ny fonenanay, tsy eto ny fanjakanay, fa ny lanitra vao sy tany vaovao izay efa namboarinao anay. Raha eo, ataovy mihorom-paka ao anatina izany toe-tsaina izany, ka dia izany no hitondranay ny fiainanay, fa zanakao izahay, fa tsy izay zavatra mahafinaritra amin'ity tany ity akory no ahavarinanay eto, fa hikatsaka ny mahasoa kosa izahay, hahatonga dia voatahiry ho zanakao, ka dia tehirizy eo ambany fahasoavanao ary izahay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.